Manahona daholo nareo tonga ty alilako dia tsisy olona tsony aty, tsisy olona ty naray ary tsisy. Sao dia efa lasa nitsoaka daholo nareo fa za rery tsy nahalala. Samy te amin'ny mafy hafa sao dia misy miambina mitabataba ety an-dalana ety. Dia raha pitsy le spectacle tonga avy daholo nareo eto Lille dia tsy hitako hoe misitrika aiza amin'izao fotoana izao fa raha pitsy ny fotoanantsika any amin'ny la boîte à rire théâtre amin'ny efatrora. Dia ohatran'ny ihany moa hoe ny olona ty hono rehefa alahady hariva dia mandeha mifavaka daholo. Dia ny tiako tenenina hoe tsy bedin'i Jesosy izany nareo raha mpanapaka indray mandeha, tsy makany am-piangonana fa hoe mandeha mijery anahy satria efa mifanaraka izay zay sy Jesosy olona ohatran'izao ohatr'izao zay sy Jesosy efa niresaka izay fa tsy manino izany satria fanasoavana olona izany mataonareo izany andeha hijery anahy nareo dia manasoa olona izany satria mba manohana an'ilay bandy kely e. Ahoana hozy izy Jesosy taminareo hozy izy hoe zay ataonareo amin'ireo madinika ireo no ataonareo aminahy. Izy moa ilay madinika fa tsy za, misy madinika ohatranahy ve? Nareo tsy hoe andeha hijangajangana hoe andeha hisotro toaka, tsisy tokany amin'ilay izy fa me fotsiny ny atao any. Afaka asiantsika fotoam-bavaka kely amin'ny voalohany raha ohatra hoe izay no tena mampatiodio ny sainareo sy ny fanahinareo, asiantsika io. Dia izay zany fa raha pitsy efa misy olona ihany ka fa zahako izay vao hitako ilay olona hoe aiza ilay olona. Dia izay fa raha pitsy amin'ny efatra la boîte à rire ho an'izay eto Lille na mandra na mpanankarena.